Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanena no iarabanantsika tratrity talata fahasivy amby roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy filosoantany Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany, Romanina toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Romanina toko voalohany, andininy fito voalohany. Aminaran'i Jesosy, Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra izay nampilazain'ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahiny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra any Roma, mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny fanolorana ny fanokafana ny taratasy ho an'ny Romanina ity eto ampelantanantsika ity ry havana ny mofinainan'io zany andininy fito voalohany. Marina loatra fa fitarihan-teny lohateny eo na koa teny tariny da teny mitarika na teny fanolorana fa ahafantarana ny vao mamaky ny andininy voalohany sika dia efa mahatakatra sady ny toe-po sy ny toe-panahy sy ny toe-tsain'i Paoly izay nanoratra ity Romanina ity, nanoratra ity epistily ho an'ny Romanina ity ry havako. Fatatsika moa ny toeran'ny epistily Romanina ho an'ny Romanina eo amin'ny tantaran'ny fiangonana na teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ny epistily ho an'ny Romanina no nampahiratsy ny tompo na nokafan'ny tompo ny mason'ny Martin Luther, nahatonga azy nanitsy ny fivavahana. Tamin'ny alalan'ny epistily ho an'ny Romanina no nahatsapahan'ny Luther fa mila hitsy ny fiangonana. Tamin'ny alalan'ny epistily ho an'ny Romanina zany no tarihin'ny tompo tamin'ny alalan'ny fanahiny ny mason'ny Luther hatakatra ny fahasoavan'Andriamanitra, hatakatra fa ny finoana, ny fahasoavana no zava-dehibe melon'ny miteraka, melon'ny asa, ny finoana sy ny fahasoavana no miteraka ny asa, fanompoana miteraka ny rispo hanompo an'Andriamanitra. Dia arak'izany dia saika ireo ataontsika hoe ny ireo izay nandika ny baiboly ohatra, ny traduction communique de la Bible dia nanomboka ny fandikanana baiboly sy tany amin'ny Genesisy akory fa tany amin'ny epistily ho an'ny Romanina ary tsy izy ihany fa nidika teo ambonina koa dia taty tahak'izany nanao ny zava-dehibe ny epistily ho an'ny Romanina. Zany hoe tsy ho ihany fa tamin'ny sehatra maro samihafa dia mahazo toerana mihitsy any epistily ho an'ny Romanina. Mazava ho azy satria isan'ny epistily lava izy, isan'ny epistily lava nosoratan'i Paoly izy. Tsy ny lava indrindra satria misy toko 400, nefa koa tsara rafitra indrindra, tsara rafitra indrindra ny votoatiny ary mivelatra ao anatin'ny epistily ny Romanina ny momba an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny famelan-keloka, mivelatra ao anatin'ny epistily ny Romanina ny mahampanota ny olona, ny mahampandresy ny olona koa nefa, mivelatra ao anatin'ny epistily ny Romanina ny fampidinana fa nataon'Andriamanitra manoatra noho ny mpandresy ny mpinoany amin'ny alalan'i Kristy. Amin'ity eto ampelantanantsika ity ary andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia mamelabelatra izay herin'ny fahasoavan'Andriamanitra manoloana ny mahampanota ny olona izay. Fa izay tena mampahainao dia ny andininy voalohany ihany. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso ho apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsara'Andriamanitra. Misy toetra telo
amy ty adiny voalohany ty fotsiny any dia misy toetra telo izay amaritany Paoly ny maha izy azy. Tahaka atsika rehefa mitanisa hoe iza moa isika, de mety mitanisa tsika hoe za zao nianatra tarenanina, zanak'rahanina, niofana momba an'izao, avy amy firenena ohatr'izao. Samy mana zay mety hitanisatsika na tiatsika hamantarana ny maha isika isika. De mety miteny hoe za moa manavanana aminy ohatr'izao, zao ny toetrako, zao ny fahalalako, zao ny traikefako sy ny sisa. Fa amy ty andiny voalohany ty de misy zavatra telo asehon'ny Paoly mampiavaka azy. Voalohany izy manao hoe mpanompon'i Jesosy Kristy. Mpanompon'i Jesosy Kristy. Faharoa, voantso ho apôstôly. Ary fahatelo, voatokana ho amin'ny filazantsara. Le avako tsy Paoly ihany nefa reo, fa tokony ho isika rehetra koa. Izahay ianao ny fiangonana de tokony ho mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara. Matoka mamahava lay hevitra ra-panahy tiany Paoly ho takatritsika isika, hoy Paoly manao hoe mpanompon'i Jesosy Kristy isika. Izaho Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, na koa enao mpanompon'i Jesosy Kristy, isika mpanompon'i Jesosy Kristy. Milaza fomba nampiasain'ny Paoly ao de doulos. Baiboly moa misy karazana be dehibe ny teny mpanompo, fa matetika miverimberina de ny teny hoe doulos diakonos, reo miverimberina, fa be dehibe izy misy efatra na dimy karazana teny hoe mpanompo amy teny grika. Fa ireo roa ny tena matanjaka amy verimberenana. Ny teny hoe doulos zay tenen'ny Paoly eto mpanompo, tsy ny teny eto Paoly eto, tsy nampiasa ny teny hoe diakonos Paoly eto, mampiasa an'izany azy iny, mampiasa an'izany any izy any amin'ny andininy hafa. Fa eto any dia ny voalohany indray de teneny hoe doulos. Ny teny hoe doulos zay miverina imbalo ambiny 10,000 ao amin'ny testamenta vaovao, dia milaza tsy hoe mpanompo fotsiny ara ny tena marina, fa milaza hoe andevo. Ny diakonos any mety miteny hoe serviteur, mety miteny hoe mpanompo, fa ny doulos any de tena andevo. Ary re mahasamihafa ny doulos ny diakonos. Ny doulos any dia olona zay tena tsy maintsy manaiky lay ny tompony, tsy manana fahafahana misafidy, tsy mila miaino ny feritreretina akory azy raha zay ny azo ilazana azy eo am-panatanterahany-javatra. Tsy miaino ny feo amin'ny feritreretina zany hoe tsy miaino zay mety tsy manavaka akory izy, fa zay zavatra rehetra asaina ataony de atao. Zay ny doulos. Ny doulos any tsy manana ataontsika hoe liberté na fahafahana arak'izay mety amaritintsika azy ankehitriny, fa tena miankina tahaky ny fitaovana lay tompony izy, ka zay tian'le tompony atao no tsy maintsy ataony, no ekeny, na koa ho tanterahiny arak'izay tian'le tompony hanatanterahana azy. Ny diakonos kosa tsy tahak'izay. Ny diakonos dia mpanompo ihany izy, saingy karazan-drazany manao servisy, zany hoe manana fahafahana kokoa izy, manao tahaky ny asa zay an-tsitrapo, tsy hoe very akory ny maha izy azy, fa mahana maha izy azy any izy, fa manaiky anao lay zavatra mpanaovina azy, tahiry le mety ho maha izy azy any izy, fa tsy ho tahaky ny andevo akory hoe very tanteraka ny maha izy azy, fa mana zay maha izy azy any izy, saingy manaiky anao lay fanomponana, lay servisy maimaim-pona, tsy misy takalony, ary dia tsy hoe mitaky valiny na tahaka zany. Zany dia samy hafa ihany izy ireo. Marina fa mifanakaiky be ny teny hoe diakonos doulos, tsy de mifanalavitra loatra, saingy sata samy hafa izy ireo. Sata samy hafa izy ireo. Ny zava-dehibe amin'ny doulos dia ilay hoe fankatoavana. Lay fankatoavana zany lay fanekena, zay tena zava-dehibe amin'ny atao hoe doulos. Fa ny amin'ny diakonos kosa dia tsy de miivo loatra am'lay fankatoavana le izy, fa miivo am'lay servisy, miivo am'lay zay zavatra ampanaovina. Miivo zany hoe matanjaka kokoa lay asa atao, lay zavatra ampanaovina. De Paoly eto zany de mitemana hoe isika de doulos ny Jesoa. Zany hoe tena zava-dehibe de zao, isika manaiky izay tiany Jesoa ataotsika. Isika dia ao amin'ny Jesoa ny mamaritra ny maha isika atsika. Ny identité atsika na ny maha isika atsika de ao amin'ny Jesoa. Jesoa no mampisy heviny ny fiainantsika. Tsy misy isika
misy ho azy fa miankina amin'ny fisiany Jesosy, miankina am'izay mahajesoa an' Jesosy zay ny antom-pisitsika, zay ny dolos. Zay mahatonga antsika mitondra ny anahana hoe kristianina satria lay ao amin'ny Kristy zany no mamaritra lay maha isika atsika. Tsy manana fisikina manokana intsony fa Kristy no mamaritra ny antom-pisiko. Zay le tenen'i Paoly amin'ny Galatiana hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ka manjary ny antom-pisiko de izaho miankina tamin'ny antom-pisiany Jesosy. Jesosy zany no mampisy ahy Jesosy, no manazava ny antom-pisiko. Miankina amin' Jesosy zany zay tsy hoe makatoa fotsiny azay ampanaovin' Jesosy. Tsy mametra-panontaniana akory aho hoe inona ary ny zavatra tiako atao fa zaho tena zay tiany Jesosy. Zay raha miteny Paoly eto hoe doulos. Ary tokony ho zay mihitsy ny fiainantsika ry havako malala. Tokony ho izay hoe fiainana kristianina, fiainana zay mifamatotra amin' Jesosy, fiainana zay tsy misy amin'ny anarany tenantsika manokana. Tsy misy hoe vie privéako manokana ty de tsy fantatra Jesosy, fa fiainana zay ny fiainako de manjary fantatra Jesosy, fiainana miankina amin' Jesosy. Raha zay tsika nge raha tsy zay nge tsy ho azon'i Jesosy ampiasainy, raha tsy doulos tsika, raha ohatra ka tsy manaiky hankatohan' Jesosy tsika de tsy ho azo ampiasaina mihitsy. Raha ohatra ka ny sitrapotsika ny tiatsika ho tanterahina de tsy mety ho doulos tsika. Fa matetika hoy isika de zao manara-dian'i Jesosy tsika, saingy zao ny sitrapotsika ny tiatsika tanterahin' Jesosy. Ny hoe manaraka an' Jesosy de zao manaiky anao zay sitrapon'i Jesosy. Tsy Jesosy akory ny manaraka atsika ka entitsika ary am'izay mety ho mahafinaritra atsika, ampanaovitsika ny sitrapontsika, terentsika anaiky ny sitrapontsika, zay matetika hitatsika amin'ny fiainana kristianina ndraindray, na hitatsika amin'ny fiainana andavanandrontsika ndraindray hoe ndraindray ny sitrapontsika ny terentsika ho sitrapon'i Jesosy. Ary haitsika mihitsy ary ndraindray ny mandambilambo ny sitrapontsika ho sitrapon'Andriamanitra. Ny doulos dia mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky izay tian'Andriamanitra ampanaovina azy. Mahisika voalohany indrindra tsika ry havako malala de zao hoy Paoly eto manao hoe izaho ianao mpanompon'i Jesosy Kristy. Fa ny faharoa de Paoly manao hoe vao antso ho apôstôly, vao antso ho apôstôly. Le voambolana hoe vao antso kletos dia nantsoina de milaza fiainona, milaza fandrenesana, zany hoe ny teny hoe kletos io dia mitovitovy amin'ny teny hoe kaleo, zany hoe mifamatotra amin'ny teny hoe nandre antso, nazahoana ny teny hoe eklesia de mifanakaiky am'izay ny teny hoe kletos, nandre feo, nandre antso, zany hoe vonina iaino, tsy hoe vonina akato fotsiny fa vonina iaino. Ny hoe mpanompon'Andriamanitra zany raha miteny Paoly hoe vao antso de zao, vao antso apôstôly de zao, apôstôly dia milaza iraka manokana, milaza iraka manokana, itokisana nomena andraikitra manokana tahaka ny ambassadeur, dia nomena andraikitra manokana, nomena fahefana manokana, zay ny maha apôstôly. Ary dia tsy mety tsy mendrika an'izany hoe nandray zany fahefan'Andriamanitra manokana zany sika, tsy mety ho tonga apôstôly na mety ho iraka Andriamanitra atsika raha tsy miaino, raha tsy manana lay fiainona, raha tsy nandre lay antson'Andriamanitra, nandre lay bitsik'Andriamanitra, nandre lay tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe lay toe-po mankatoa, fa zava-dehibe koa lay toe-po miaino. Ny zavatra hoentitsika ijoroantsika vavolombelona maha-apôstôly atsika, amin'ny maha-mpanompon'ny Kristy atsika de zao ny zavatra zay rentsika tamin'ny tompo, ny zavatra zay rentsika tamin'ny tompo. Io Jesosy efa nanafatafatra ny mihitsy eo amin'ny fisalazantsara ka njaona toko 240, toko 240, nanantitrantitra mihitsy manao hoe izay zay nampianariko anareo, izay fa renesina anao tamiko no ampatsehivy ny fanahy masina anareo, ho renesinareo indray ary ho lazainareo ary ijoroanareo vavolombelona. Ny fanahy masina no hiteny aminareo, ny fanahy masina no hibitsika aminareo. No zany de zao tsy maintsy kletos, zany hoe tsy maintsy olona miaino isika, olona nandre mibitsiky ny fanan'Andriamanitra isika, nandre ny feon'ny tompo isika, zay tsika vo afaka
ho apôstôly ho afaka ho iraka Andriamanitra. Raha tsy zany dia tonga amin'ny tenin'ny Soatra Masina manao hoe tenin'ny tompo amin'ny mpaminany manao hoe tsy naniraka an'ireo tsy naniraka an'ireo satria tsy niteny tamin'ireo mihitsy tsy naniraka an'ireo satria tsy niaino akory izy, tsy naniraka an'ireo satria tsy nangilatsofina niaino izy. Ary dia zava-dehibe rehefa koa malala Paoly eto zany de miteny manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia olona manana fakatoavana an'Andriamanitra fa nefa koa olona manana fotoana iainona an'Andriamanitra, manana fotoana iainona iresahana ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. De ny fahatelo dia Paoly manao hoe voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Fatatsika le filazantsara, lay vaovao mahafaly, lay fitantarana ny famelan-keloka natomotra Andriamanitra tamin'Andriaman'i Jesosy, fitantarana ny fandraisen'i Jesosy ny fahafatesana, fitantarana ny mahampamonjy an'i Jesosy, ny filazantsara. De hoy Paoly manao hoe ny mpino na iza na ianao de natokana ho amin'izany filazantsara zany. La ivongorana aforijo zay tenenin'ny Paoly eto hoe voatokana na natokana de milaza zavatra mety fiteny, mety milaza zavatra mihiba ihany izy nandray hoe nailika, zany hoe nailika mety ho marina ihany zany hoe ny filazantsara de nahatonga antsika ho voailika eo amin'ny fiarahamonina hoe lavon'ny olona. Fa ny aforijo dia afaka miteny koa hoe natokana mba ampiasaina hahatratrarana tanjona anankiray. Zany hoe tokony manavaka zavatra anankiray ianao mba ho ampiasaina am'izay ampiasainao manokana le izay le aforijo hoe mizahatra maromaro dia afahanao manokana iny, tsy poninao satria misy zavatra tianao ampiasana azy manokana. De hoe Paoly manao hoe tahak'izay mpino, tahak'izay isika navahan'Andriamanitra satria ho ampiasaina manokana. Ny dikany hoe havahana zany eo de io le mifamatotra am'ilay hoe fahamasinana. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia navahan'Andriamanitra manokana, natokana, milaza hoe masina. Tsy mety ho mpanompon'Andriamanitra ho azo ampiasaina isika raha tsy miaina ny fahamasinan'Andriamanitra, raha tsy navahan'Andriamanitra miavaka amin'izao tontolo zao. Eto anivony zao tontolo zao isika. Fa raha vao mitovy amin'izao tontolo zao isika dia tsy aforijo intsony zay. Fa eto anivony zao tontolo zao isika saingy nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany na eto anivony zao tontolo zao ary dia ampiasain'Andriamanitra hanjary ho fanasina sy ho fahazavan'ilay zao tontolo zao. Raha mamitiny tsika izany, inona ny tiany Paoly tenenina raha miteny izy manao hoe ianao iza ny fiangonana de mpanompon'i Jesosy, voantso apôstôly, voatokana ho an'ny filazantsara. De re teny telo reto ny fanalahidiny zay. Inona ny zavatra takiana mba hahatonga antsika ho zay? Ny voalohany de zao ny fankatoavana, ny fankatoavana. Zava-dehibe ry havako ny fankatoavantsika, ny fanetretenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny antom-pisiko ny zava-dehibe fa ny momba an'Andriamanitra. Afaka malala mpanompon'Andriamanitra ianao, ankatoavy Andriamanitra, manana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao ny teny fanalahidy de zao ny fiainonan'Andriamanitra. Io le fiainam-bavaka, io le famakinan'ny tenin'Andriamanitra, io lay tenenin'ny Paoly teo hoe voantso, io le kletos, zava-dehibe manamarika ny fiainantsika mihitsy, ny fananantsika fotoana iresahana amin'Andriamanitra, fananantsika fotoana hitokanana amin'ny-bavaka, fananantsika fotoana ionana amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe asa foana. Ilaina ny asa rehavako malala, ilaina le hoe olona manao asa be foana sy ny zany, ny aktivisme manamarika ny taonjato enantsika. Fa zava-dehibe zay saingy zao mila miato koa sika, miaino, mivavaka, mitokana, makahery. Any teny fanalahidy fahatelo de zao ny fahamasinana. Ny fahamasinana, io filazantsara torintsika io, io filazantsara iainantsika io, io filazantsara mamelona atsika io, io filazantsara mitondra fifaliana ho atsika io de mifamatotra amin'ny fahamasinana. Zany rehefa malala amin'ity tontolo andro ty de maniry fitahin'Andriamanitra anao mba ho andro anjakan'ny fankatoavanao sy ny fanetretenanao enatrehan'Andriamanitra le ty andro ity, andro zay iainonao koa ny bitsik'Andriamanitra ao anatinao, hitiavanao namana, hitiavanao mpiarabelona, handeferanao, hifalianao, ary indrindra tontolo andro anjakan'ny fahamasinana eo amin'ny fiainanao. Mivavaka isika. Tompo aotranao zay ny amin'ny Soratra Masina zay manazava aminay fa mpanomponao zahay.
nantsonao zahay ary navahanao natokanao zahay de mba mampahirezanay tompo. Aoka ny fanahinao masina toetra betsaka ty anatinay ampatsiaro anay ny fanetretenanao anjary fanetretenanay. Ampatsiaro anay ny fiainam-bavaka nanananao Jesosy, mba hanananay ko fiainam-bavaka enonay ny teninao, hamakinay ny teninao, hiantorahanay aminao ary mihoatra noho zany hanananay toe-panahy masina mandeha amin'ny fahamasinana. Tay tontolo andronay anio Jesosy, tontolo andro feno fifaliana, fiadanam-po ary fahasoavana. Hoaiza moa zay tompo no hitady fifaliana, fahasoavana ao aminao. Ampy anay ianao Jesosy, ampy ny fiainanay, feno ny fiainanay manana anao Andriamanitra, feno ny fifalianay manana anao, de mampahirezanay tompo raha kofy amin'ny fifalianao ny isan'andronay. Mamelahany herokay tompo, mamindrafo aminay am'izay rehetra mety ho tsy tanterakay, satria nanafatra anay anao fampanomponao zahay, vao antsonao zahay, voatokanao zahay. Mety misy lafin-javatra niandrasanao taminay, na niandrasan'ny namanay taminay, tsy efanay. Mamelahany herokay, mamindrafo aminay tompo. Dia taio ary ny asanay amin'ny tontolo andro ty, taio ny tokantrano rehetra manaraka zao mofonainay zao Andriamanitra. Omeo fiadanana, omeo fifaliana, ataovy mahay mifamela, mahay mifandefitra, asondroty ary ataovy mahita fity masonao. Meo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka ho hitanay manompo anao ary zay rehetra ilainay ka ahatanterahanay ny fanompona ianao. Omeo anay zany tompona dia tsy voataky ny bavanay ary. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.